Rahabatsika rehetra any tokatrandro tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara ho amin'ny ity aliny talata fahaenina amby roapolo ny volana aogositra ity manasa anao ary araka izany hatramin'ny fara miarabanao ihany koa Gracia Andry miarabanao ro miaro manana miarabantsika ny tokatrano koa manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Aloha teny mbavao tapany voalohany avy hatrany ary tafaverina ny malagasy nanomboka androany ny kabesony mpanjaka toera sy ireo miaramila roalany araty taminy atao amin'ny masovolo Madagasikara ao Paris no nalaisany ny kabesony mpanjaka toera sy ireo miaramila malagasy rola androany. Ny gadona atao amin'ny siaranam-piaramanidina ao Toamasina tamin'ny roa ora folakandro teo ny nofo mangatsika ny Selingatsiraka andrasana ao amin'ny lapana ankizy mpisavalala ny CRGS teo aloha nazany ny androany talata ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Zokosika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao. Nanomboka ho omaly alatsinainy 5 aogositra ny fidiran'ireo mpanjaray ny anivon'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy araka ny tondro zotra ny tetiandro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena anisan'ny anamarika ity herinandro voalohany amin'ny fanombohana ny taom-pianarana 5 ny famolavolana ny fandaharam-pianarana ny fizarana ireo efitrano sy fizarana kilasy ary ny fanomanana ny fifaninanana andraisana ireo mpianatra vaovao ho ny proviseur ny lycée Rapiarvelo. Ankizilakely miisa 3 no tratra nangalatra hena teny Anjanahary androany maraina. Teo apakana ny hena mihitsy izy ireo no tratra ambodiomby ka noraisy-potsiny nalefa vetrany eny amin'ny komissarian'ny polisy eny atoeran'izy ireo isorohana ny fitsaram-bahoaka. Mahakasika ny lalao manasadalana ny Tchad no anokafantsika ny fampalalam-baovao Sombiary Manana. Mazava loatra satria dia eny amin'ny toerana eny Analakely moa zany raha le Antananarivo no anisany ataontsika hoe tonga eny avokoa ny mpakafy baolina kitra raha maramara kokoa hiditra mivantana hoe fitiavana dony avy eo fa na izany nazy zany dia mbola ao anatin'ny fanalavam-potoana ny lalao satria dia nisaraka aotra no aotra moa zany atao anatin'ny 90 minitra izay lalao ny Baria sy ny Soudan izay tsy nisy zany ny nahita isa atao anatin'ny fepitoana ara-dalàna ary voaterinitra atao anatin'izay fanalavam-potoana izay na izany nazy zany dia nahazo ny karatra mena teo minitra fa 7 isika malagasy no alaharantsika moa zany fianoasina lalao folo zany Madagasikara aloha zany manomboka tamin'ny fanalavam-potoana teo arahantsika ny ambiance ny Analakely na izany nazy zany tao anatin'izay lalao izay mbola ao anatiny ihany tsika amin'izao fotoana izao fitiavana doniana ampiainatsika manahoana sy manahoana ny ambiance eny Analakely eny amin'izao. Paris Madagasikara miatrika an'izany lalao manasadalana amin'ny CHAN izany hatramin'ny izao fotoana itenenana izao dia mbola aotra sy aotra ny tableau zany hoe mbola mistera hatreto hoe iza no hiakatra amin'izay hoe lalao final izay ny vaovao fahany dia nahazo karatra mena ifenoasina ka lasa nampihena ny isan'ny Paris zany eny Ankianja ho lasa 10 na izany aza hita amin'ny herintsika andreo mpilalao antsika fa tsy kivy izy ireo miady mitolona maso mitondra afo izay vonim-pirenena izay mba hatonga ny Madagasikara ho tonga ny amin'ny barabarana izany lalao famaranana izany hita anatin'ny prolongation zany araka izany ny mpifanandrina dia Madagasikara sy Soudan ary eo amin'ny mpiandrasana an'izay fiantriana prolongation zay dia mandelo ny fanentanana samihafa mety tsy maheno antsika ny Baria eny Ankianja fa izay dia tena malohana anareo hatramin'ny farany
Madagasikara natafiditra baolina zany any amin'ny camp-ny adversaire ohatra zao ny ambiance ety amin'ny pavia efa nanomboka tamin'ny dizoratsasany ariva hatramin'izao dia mbola etiny mpankafia mpanoana ny barea satria dia mazava-dehibe antsika loatra izany hoe manoana ny barea izay dia amintsika any amin'ny TV+ Madagasikara aloha ny fampitany. Angasitrahana ny fitiavana Donisy Varasata izay nampitatsika mivantana moa zany ny ataontsika hoe fiadanam-po sy ny fanoana ny malagasy rehetra ny barea eny Analakely eny tokoa mbola tsy vita ny lalao ary ezaka hatrany izy ireo no ampitany vaovao eto amin'ny fitalavitra TV+ Madagasikara makasika ny lalao ny barea iny fa ivadika lafy vaovao hafa kosa indray tsika resika ato anaty lohateny vaovao teo zany fa mitabaverina amin'ny malagasy nanomboka androany ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo miaramila rola niarady taminy. Tao amin'ny masoivony Madagasikara ao Paris no nandraisana ny kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramila malagasy rolay androany tsy mora ny fifandresen-dahatra tamin'ireo frantsay tamin'ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka ary fandrefesana ho an'ny malagasy fandresena ho an'ny malagasy zany ho ireo delegasiona any Frantsa efa te hodiny any an-tanindrazany any Beloa amoron-tsiribina ny mpanjaka toera matotanteraka izao ho ny Printsy Kamam Georges mpanjaka ny Menabe amin'ny izao fotoana izao no ny finiavan'ny Flo Andry Rajoelina no nahafahana mamerina ny kabeso ny mpanjaka toera eto Madagasikara ho ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Maravola Miranty Dona araka ny kabary nandritra ny fandraisana ny kabeso ny mpanjaka toera. Zorabalzona no mitatra antsika ny andindiny zay. Délégation mafunza ahitana ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Maravola Miranty Dona ny olona mahonjo Hugues ireo soro-mavamboaka fa amin'ny faritra Menabe Adzare Samp sy Sori Christian ary ny Printsy Georges Kamamy sy ireo délégationna marobe no tonga any France nandray ny kabeso ny mpanjaka toera sy ny kabeso ny ireo miaramila malagasy rola izay notazomin'ny la France nandritra ny zato taona mahery. Tsy mora ny fifandresen-dahatra tamin'ny frantsay amin'ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramila ireo hoy ny kabary ny fandimbiasana nandritra ny fandraisana ny kabeso androany taon'ny masoivony Madagasikara any France. Nisy ny fomba republikiana nandraisana ny kabeso teto amin'ny masoivo melohan'ny hiatrehana ny lanonana ara-pombandrazana rehefa tonga aty Madagasikara. Ambarako zany amin'ny anarana Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ambarako fa tonga somatsara araky ny feno tsara-dalàna ny kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramila mpitari-tafika roalahy tonga ato Madagasikara. Tehody aty an-tandrazana ny mpanjaka toera matoto tanteraka izao ho ny Printsy Georges Kamamy izay isan'ireo délégationna malagasy any France sady fianakaviana ihany koa. Lanonana goavana ara-pombandrazana no atao rehefa tonga aty Madagasikara ka hatrany Beloa amoron-tsiribina ametrahana azy amin'ny toerana mendrika hoy Printsy Georges Kamamy. Nisy ny tsy fifankazahoan-kevitra teo amin'ny fianakaviana melohan'izao fotoana lehibe izao saingy manomboka izao dia fety no atao ary tsisy intsony ny ady raha mbola mijoro ny Printsy Kamam Georges. Teoly fa misy fotoana efa tena mikaiky ny dady reo aminay ihany hoe tsy zakako toy dady, tsy zakako tsony reraka aho. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois. Tsy ohatran'izao tena gabariko fa mba misimisy kilo zay no raha mitena izy fa ay zany le fiasan-tsay. J'étais dans la méditation, dans l'introspection, hoe akory fa izy amoza hitondran'ireo ka hiatireko atsika ilay amaranako azy amin'izay côté spirituel zay raza io fa tsy faty sika samy gasy raza reo zany fa tsy faty faly labogie reo satria fa raza ny mbarambarako madame ministre avao koa moa zany tsy raza ao volan'io madame fa misy raza tsika reo afara. Malagasy mahery fo ny mpanjaka toera hoy ny solo-mavambahoaka ny Beloa amoron-tsiribina Sori Christian ary vonona ny aneho ny filaminana ny vahoaka sakalava rehetra amin'ny fandraisana ny kabesiny toera
ho iatrany ny solo-mavamoaka ny Belo sur Tsirbin amin'izao fandresena goavan'izao. Eto misy raha liniko ia dadilahy toera tahio zahay handehany mialatsiny prince fa dadilahy tsikapo ho avy any soa engane tsisy raha voanay andala e samby zafino aby za eto ho tonga Tananarivo ho tonga Belo sur Tsirbin satria lehilahy malaza manana mahizy azy Madagasikara satria anisany ampanjaka malagasy nahery fo ka engane mba hahery fo zahay hiakatra amin'ny toerana misy anay aby amin'izao fandesanainao molamena be. Raisiny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no nahafahana namerina ny kabesony toera izao hoy ny ministra serasera sy ny kolotsaina Mara Volamranty Dona raha tsy ny filoha dia tsy tanteraka izao fandraisana ny kabesony mpanjaka toera izao izy. Ny anterako ny fisaorana voalohany dia Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tao anatin'izao fotoana rehetra izao na tonga antsika amin'izao na dia efa nanomboka azy ny fihetsiketsehana tamin'ny fikarohana izay nisy ankaviana niaino ny fitaraina ny sakalava niaino ny ireo communauté royale rehetra isatsokajiny niaino ny malagasy Andriamatoa filoham-pirenena matoa isika tongeto androany ampanatretely no andraisako fitenenana amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana sekariana Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina fa iza tokoa moa izay za ministrina kely ny serasera sy ny kolotsaina izay fa kosa raisiko andraikitra satria ratsatana ny Andriamatoa filoham-pirenena ny tenako tamin'izao asa masina izao. Voraisina amin'ny fomba manetriketrika ny kabesony mpanjaka toera sy ireo miaramila malagasy rola rehefa tonga aty Madagasikara. Fa ny gato natao amin'ny seranam-piaramanidina ao Toamasina tamin'ny roa folakandro teo ny nofo mangatsika ny Céline Ratsiraka. Andrasana ao amin'ny lampany ankizy mpisavalala ny CRJS teo aloha ny razana ny androany talata ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao ny zoma 20 aogositra kosa no asitrika ao amin'ny fahasambaza pasy mazava Toamasina ny nofo mangatsikany ary ao arin'ny filombeloma azy farany ao amin'ny fiangonana katedraly Saint Joseph Toamasina. TV+ Toamasina no mitatitra ny andindiny izay. Tamin'ny rora tolakandro teo no nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy eto Toamasina ny nofo mangatsika ny Céline Ratsiraka andrasana ao amin'ny lapany ankizy mpisavalala na ny CRJS teo aloha no iandrasana ny razana raha toa ka ny zoma fa 20 aogositra ho avy izao no asitrika ao amin'ny fahasambaza ampasy mazava Toamasina aorian'ny fanaovam-beloma sy farany eo amin'ny fiangonana katedraly Saint Joseph. Dia sotra betsaka nareo namotra avy tany amin'ny aéroport ny avy Tananarivo lake tonga teto dia isorona tsy hanoto zanaka tsy hanoto vato fa aminanjiny aingany tsy ho isy koa ny raha tsotra karan'io fa dia isorona ary ny programa hoatoroanare eto dia miangady zahay amin'ny rano mandely dia feretantory mandrapa angalana ny razana eto amin'ny trano ty entina amin'ny reny sy reniny ao amin'ny cimetière vazaha amin'ny azoma rehefa manao lamesa amin'ny Saint Joseph dia zay mandeha miroso agny amin'ny cimetière vazaha ka dia zay moa no aben'ny fisorana satria rehefa manana namana na dia beziny alahelo tsy latsaka ny ranomasy satria otlonginareo fianakaviana amin'andiny tapaka sy namana rehetrarehetra na vavy na lahy misaotra betsaka ny manam-pahefana koa zegny afa mikarakara ty toerana ty na nazahoa mipetraka ty. Vaotra ny lela ikoragna nefa koragna sy misy eto. Ny voalohany dia misaotra Zagnahary, misaotra n'Andriamanitra natampoloha satria dia ny tantana ny dianareo dia tonga aketo an-tany razana dia mandray anareo
izay voaka ny Tomasina mandray Ankalaelo amin'izao andro manjombona tokoatra andalovana ireo fianakaviana, andalovan'ny Tomasina ray manontolo, andalovan'ny vahoaka malagasy satria lavo ray aman-dreny, lavo reny nitambarana saina. Ka izany natongane agnotro niany amare erany azoma ary regny ny programa nambarambaranao takeo zegny ary zay tonga aketo solo tegnany maro agnambarany zany programa zany koa amin'ireo zegny mbola sy tonga eto na regny raha zay aminazy zany igny matokisanareo fa dia sy alanareo zay raha sy tody rasy miraza. Tonga ny tsena ny fahatongavan'ny razana teny amin'ny serana am-piaramanidina Ambalamanasy moa ireo solony tena mpanjakana sy ireo olon-tsotra eto Tomasina androany. Siatra ny fanabeazana kosa indray nanomboka ao Malalatsinainy 20 Aogositra ny fidiran'ireo mpandrara eny anivon'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana nosy araka ny tonjotra ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Anisan'ny anamarika ity herinandro voalohany amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana 5 enina amby roapolo sy roa arivo ny famolavolana ny fandaharam-pianarana ny fizarana ireo efitrano sy fizarana kilasy ary ny fanomanana ny fifaninanana andraisina ireo mpianatra vaovao ny proviseur ny lycée Rabearvelo fanovana nentin'ny sekoly kosa ny tsy andraisana mpianatra vaovao afa-tsy ao amin'ny kilasy voalohany ary ny nampitomboana kilasy roa fanampiny ho an'ny kilasy fahafolo ny herinandro ho avy no hiditra hiasa ireo mpampianatra ary anomana ny fidiran'ireo mpianatra ho an'ny fanombohana ofisialy ny fidiran'ny mpianatra ny 8 septambra ho avy izao mampidinandriambolona eo amin'ny sariny omegarany avizona. Araka ny tety andro ho an'ny taom-pianarana 5 enina amby roapolo arivo ny 10 Aogositra ny fidirany mpandrara eny anivon'ireo sekolim-panjakana rehetra, ny 2 septambra ny fidirana ho an'ny ireo mpampianatra ary ny 9 septambra ny fidiran'ireo mpianatra. Anatin'ny kiondalina farany amin'ny fanomana ny taom-pianarana vaovao ireo sekolim-panjakana anatin'izao fidirany mpandrara izao ho ny proviseur ny lycée Rabearvelo eto Analakely iankina ny fampandehanana ny taom-pianarana iray mantolo-mantsy ny asa sahany izy ireo mandritra ity herinandro ity. Anisan'izany ny fanomanana ny fifaninanana andraisan'ireo mpianatra vaovao izay tsisy afa-tsy ho an'ny kilasy voalohany amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana itenenantsika izao zany dia efa azo lazaina hoe efa somary vita amin'ny ankapobeny ny fisoratananarana ety anivon'ny sekoly misy anay satria efa nisy ny fotoana nomenandreo ray aman-drenireo ahafahany manatanteraka ny fiomanany ety amin'ny fidirana ety an-tsekoly. Ny mbola eo andala fikarakarana zany zao dia ny fikarakarana natao hoe test de niveau arakaraka ny place disponible eto amin'ny sekoly tahaka ny classe voalohany na ny classe de première sy ny classe terminale dia eo mpamolavolana mikasika an'izay test de niveau zay amin'izao fotoana izao amoaka ny affichage mikasika an'izay amin'ny fotoana mamety azy amin'ity herinandro ity ihany. Tsara ny vokatra ho an'ny taom-pianarana lasa teo a lycée Rabearvelo raha ny fanazavana trany 7,720 isanjato ny tahapahafahana fanadinana baccalauréat 5 raika amin'ny 7,20 isanjato ho an'ny Scadiel, 2,7 isanjato ho an'ny Sokats Oz ary 7,7 isanjato ho an'ny Scadies. Ny gasany anatsaratra ny voka-panadinana ny eo anivon'ny sekoly anty taom-pianarana 5 ity izay anomboka ofisialy ny taom-pianarana ny 8 septambra ho avy izao raha ny fanazavana trany. Tsy fandriam-pahalemana ankizy lahy miisa 3 no tratra nangalatra hena teny Anjanahary androany maraina. Teo pakana ny hena mihitsy izy ireo no tratra amondomy sy ekano raisy-potsiny nalefa avy hatrany eny amin'ny komisaria ny polisy eny an-toerana izy ireo isoroana ny fitsaram-bahoaka nambarany mpivarokena lasibatra fa efa very na milanja 3 kilao ihany koa izy ireo ny herinandro lasa teo ny antso ny tompon'andraikitra izy mba hijery ity tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana ity mika nandrem-bolaza ary fidirako domanalina no mitandratsika ny andindiny izay. Ankizy lahy kely miisa 3 no tratra nankaratra hena teny Anjanahary androany maraina. Matetika no mitranga eny atoerana ity halatra hena ity ka nanao velam-pandrika ireo mpivarotra anjonoana azy ireo. Androany la iray andro valiny 7 andron'izy ireo ka noraisy-potsiny izy ireo. Mbola latsaky ny 15 taona ireto ankizy lahy 3 lahy ireto.
ambaran'ny mpivarotra lasibatra fa efatratrany toy izao ihany koa izy ny herinandro lasa teo tena manodidina ny 3 kilao lasan'ireo mpangalatra io herinandro lasa teo io. Niaraka vandy zareo dia ndray nandatsaka ny TNT dia ndray nanaraka vahoarina nitondra le izy dia tratran'le mpivarotra legioma teto izy dia naverina nakatra teo ambony latabatra le hena dia averitra zareo tratran'ny olona teo ambany teo ihany. Matetika vao tamin'ny herinandro zao nisy 3 kilao very teo dia matetika foana zareo manao an'izay fandroany izy vao tratra ny antso ataonay aloha zany hoe tokony hoe mba jerena satria lasa maty antoko zay mivarotra tsy na tombabarotra ny tedavina dia rehefa misy entana very ohatrany foana dia lasa maty antoko. Nalefa vetrany eny amin'ny komisarian'ny polisy eny an-toerana izy ireo hisorohana ny fitsaram-bahoaka. Manentolo arakozanay isika velara tanimbary manodidina ny 4 hektara no maina tanteraka ao amin'le maky Mpamangoky noho ny tsy fahatongavan-drano eny amin'ireo tanimbary ireo. Tsisy nafasika ny fandehanany rano fa miditra ao amin'ny prise de Bavoay ka lasa sakana amin'ny fahatongavana eny amin'ny rano ireo lakan-drano fa tokony anondraka ireo tanimbary nanambara ireo tatsa fa asa goavana tsy vitany mponina any atoerana ny fanalana ireo fasika ireo ka iantsony izy ireo ny fitondram-panjakana mba hanampy azy ireo hanala ny fasika. Yvon Mandrosoa no mitatitra amintsika ny vaovao. Tsy afaka mamboly tatsa ao an-toerana amin'izao vanim-potoana fa mbola mary manaraka izao noho ilay fasika manakana ny fidiran'ny rano eo amin'ny prise de Bavoay. Tsy araka ny hita amin'izao sary fanehoana izao iza fa misy any an-toerana fa maina tanteraka ireo lakan-drano hoy ireto ray aman-dreny tantsaha avy any amin'ny lemaky ny Bamangoky. Ny zavatra iavana eto zany efa mandeha anasan'ny Chinois izay manao any Ambatomainty ho avy amin'ny vavan'ny prise eo zay misy ndraky eo anefa no misy asa bevata koa mba hafahany rano igny mivoaka mankany amin'ny kanaly fambolea nefa ao asa bevata misy fasika tsy afaky ny mpamboly io tsy afaky ny vahoaky io fa miantso ny fitondram-panjakana zahay fa ny fambolea fa hankaiky tokony fa hagnetsa mois d'octobre tokony asa eo fa hanomboka amin'ny septambra nefa ny vahoaky tsy manambola navagnan'io ka mangataky zahay amin'ny président de république Andry Rajoelina amin'izao tarana izao lahy mba hijery mba hanamboatra mba hangalaka ny fasika zay tsy azonay ambole eo tsy idirany rano magnagny mangataky koa rahay amin'ny ministère ny famboleana mba hanao amin'izay ankaiky koa fa ndrany vary zay nitian'ny président hambole agny atao hoe bride tsisy rano ino ary mamboleagna azy satria tsy vitany vahoaky fa asa bevata raha mety andraikitsy ny fanjakana koa eo ary nisy koa resaky tamin'ny ministèren'ny asa vaventy tagna asa vaventy minio nahitan'io raha eo hoe laha vo tonga ny fotoana mahasaro-drano dia afaky magnampy anao zahay miasa amin'ity lala ty asa vaventy hagnampy anareo hangalaka ny fasika zay problemenareo zay aby no taraina eto ka mangataka ny fanjakana le mba iheno an'izay tsy atao ela re tompoka azafady mangataky fa tsy manao hoe antery na antery vozy fa mangataka amin'ny ray aman-dreninay olo reo président de publique. Tsy hisy araka izany fa mbola mary amin'ireo velarantany izay tsy hahatongavany rano. Raha igny faritsy Bamangoky igny agny amin'ny 7000 hectares agny hoe agny amin'ny 4000 hectares zany ny tsy voavoly ata tamin'ny 2025 toy noho ny rano tsy ampy eo mbo sisa tsy voavoly 4000 hectares 4000 hectares mety zany fasy io mo fasy io tena tsy hita le kanaly ombany le rano tsy hita fasy gn'agnabo tampy vavan'ny prise sentsina fasika ny fandehanany rano miditra ao amin'ny prise de Bavoay hoy ireto tantsaha.
fa ivirenatsika kely ny makasika ny baria satria dia matitsika malagasy amin'izao fotoana izao aloha zany ny isa tamin'ny alalan'ny toky teo minitra fa 10 am'zato mbola sy tapitra akory ny lalao fa saingy mitarika kosa amin'izay isa raha ino ohatra zay ny bareny Madagasikara hoentina amintsika eo ihany ny ambiance sy ny maro hafa zay nanatona ampanao gazetina eny amin'ny toerana maro samihafa rehefa avy eo. Segondra vitsy sisa dia ho tapitra ny lalaon'ny bareny Madagasikara sy ny Soudan mitarika raha ino ohatra isika misy moa zany fanalavam-potoana kely 2 minitra raha ny omen'ny mpitsara amin'izao lalao izao na izany zany tsara iverenantsika kely ihany ilay baolina matiny toky teo minitra fa 10 am'zato teo raha efa vomy zay dia alefa antsika vetivety kely dahoary. Le contemporain, le décalage, la passe, et Scolo! C'est de la folie! Madagascar! Reny ny ambiance teny amin'ny toerana maro samihafa nalakely moa raha maromarina kokoa iny ambiance teo iny koronera farany sisa no azo ny ekipan'ny Soudan amin'izao fotoana izao dia ho tapitra ny lalao raha toka izay no azo ambara indrasantsika ny fiafarana lalao ary menantsika eo ihany ny vokatra makasika ity fionan'ny Soudan sy Madagasikara ity satria dia ao anatin'ny fanafiana teraka ny Soudan ary tapitra tanteraka ny tsoka ny kiririkan'ny mpitsara nandresy tamin'isa raha no aotra isika malagasy samba ny teo amin'ny tantaran'ny bola kitra tao anatin'izay tranona izay no tafiakara teo amin'ny dingana famaranana ny bareny Madagasikara tany amin'ny taona 2023 tany Algérie tao anatin'izay tranona izay no tafakatra tao anatin'ny dingana manasadala antsika saingy resy tamin'izay ary ny toerana fahatelo no azontsika zao kosa dia tafakatra ao anatin'izay lalao famaranana izay ny bareny Madagasikara zao hita amin'ny sary izao moa zany mazava ho azy dia arapaina ny malagasy rehetra ihany koa zany tonga nanoana na tany tokantrano na teny amin'ny toerana maro samihafa tao anatin'izay taranja baolina kitra izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray makasika resaka tsy fandriampahalemana malaza ratsy amin'ny resaka alatrombony ao amin'ny distrikany Bekily ao amin'ny faritra Androy nanomboka ny lamina ny fandriampahalemana nandritra ny fandalovan'ny kolonely Fanevo atao an-toerana raha ny fanazavana ho fitohizan'ny fandriampahalemana atsangana ny vondrona Laimena izay vondrona ny tanora ho fametrahana ny filaminana maharitra ao amin'ny distrikany Bekily nisy ny diabe ny fandriampahalemana ao tarehany somam-bahoaka ny Bekily atao an-toerana hely zay manana no mitatratsika ny andediny zay vavao zay. Roa volana katroka izay no nandalovan'ny kolonely Faneva nampandry fahalemana tao amin'ny distrikany Bekily ao amin'ny faritra Androy. Notohizan'ny komandy ny vondro tompom-paritra ao an-toerana araka izany ny fanamafisana ny fandriampahalemana izay namorina vatan-dehilahy maro tao amin'ny komuna 4 akaiky ny komuna ambanivohitra Beraketa. Nisy ny fampijoroana ny Laimena izay vondronan'ireo tanora vony fanometanana ao an'ny fampanjakana ny filaminana maharitra ao anatin'ny fotoana fohy ao amin'ny distrik. Ity fananganana ny Laimena ity izay arana amin'ireo ray aman-dreny eo an-tanàna sy lehibe ny fokontany rehetra izay eo ambany fitarian'ny zandarimariam-pirenena ao an-toerana. Fanamorana ny fifandraisana notoloran'ny solombavambahoaka voafito tao Bekily finday ireo filohan'ny Laimena izay ho aparitaka manerana ny komuna 20 ao amin'ny distrikany Bekily ao Androy. Nisy ihany koa ireo dahalo miovafo izay niseho tamin'ny vahoaka tsy hanao ratsy intsony. Omby iray araka izany no natolotra solombavambahoaka ao an-toerana nanaovana ny fomba antsoina hoe titike any amin'ny faritra Androy. Nisy moa ny diabe ny fandriampahalemana notarin'ny solombavambahoaka voafito tao Bekily Romelis Andre Mamery Arivo. Manasisika kosa izao hanaraka ny resabe.
ny pejy TV Plus Info tranony 7:20 ambiance eny amin'ny parvis Analakely tomefulona ny parvis Analakely manaraka mifantana ny match demi-finale Madagascar contre Soudan tsy tapaka ny jiro eny Analakely. Ny vondra vaovao farany filefa ofisialy tonga androany Tato Masina no mangatsika ny tompoko vavy velonjara Céline Marthe vadina velan'ny filoha amiraly Ratsiraka Didier sotena panjakana eto Masina tonga nanotrona teo amin'ny serana mpiara-manidina Ambalamanasa. Ny vondrona vaovao farany filefa ofisialy tafaverina amin'ny fo ofisialy oaty Madagasikara ny kabeso ny ampanjakatoera natao tao Paris ny lanonana fanolorana tarihany minitra misana serasera sy ny kolotsaina avy amin'ny firenena rotonta ary natreha ny solitena ny fianakaviana sy ny olo manakaja maro. Efa misy roapolo ireo mpiantsehatra androany tao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM niopana bebe kokoa tamin'ireo asa vitan'ny fitondram-panjakana toy ny teleferika ny lalambe mikodana tao ireo nilaza fa fanokafana fotsiny ihany ny lalana 20 kilometatra iny etsakilan'izay tsy azo raisina ho autoroute ny lalambe mikodana tsy manaraka fenitra ity fodrafitra sa ity andahorana ireo sominy amin'ny fanehoan-kevitra. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Oma soerandria avy any Atsimon-drano androany tao anatin'ny fanehoan-keviny tokony hitazona ny teniny filoha manoloana ny foto-drafitrasa rehetra ny tanterahiny. Zay oa tsy mandara le foto-drafitrasa fa rehefa mba mokona azy kosa ny tenenina dia mba no mokona azy fa tsy kokoa ny nampanantenaina dia mokona azy no napotra. Autoroute na panantenana dia lasa dragna 20 km deux voies natao. Mahafinaritra le mandeha amin'ny lalana le 20 km foto-drafitrasa io mikehaka ny olona rehefa tena aza atao hoe autoroute fa tsy mety zany autoroute mimeza ny olona amin'izany satria rehefa io le izy ny video dia io mahafinaritra le izy tsara le izy ho an'ny tanàna ny toan'ny tanàna mety fa le fitenenana fanasoasoana le izy hoe autoroute kosa aloha tena tsy nombon-kevitra amin'izany fa tsy manaraka le fenitra autoroute. Fenitra io misy norma rahany zany autoroute zany fa tsy tsika ny namorona ny autoroute. Démocratie mivantana. Hoy Monsieur Neve John, fanokafana fotsiny ihany lalambe mikodana 20 kilometatra tokony reharehavantsika malagasy zany tsy ny foto-drafitrasa ny olana fa entin'ny fankahalana ny mpanohitra. Resaka kely teleferika ako misy miteny hoe ataony gasy ohatran'ny manezi na cheval de bois eny tompoko tena zay satria zava-baovao amin'ny gasy le izy atao fotsiny indreo hoe hydroplanina ny fanjakana dia 10 mitangina azy avy ny vato makany arivo mamy fa ngava ny filaharam-be mihitsy mitangina roplanina zany raha 10 ny fireko zava-baovao fa iny hoe petaka ho azy eo rehefa avy eo fa mivarotra fitaovam-pitaterana fotsiny ohatrany hoe zavatra rasy daholo ny eto Madagasikara le 20 kilometra resahanareo ange fanokava dia dire tsara fa rehefa narota dia vahiny teo efa iny mibady ando amin'ny vola anaovana an'io izy koa misy firenena hafa koa anampy atsika inona ny olana amin'izany fomba fiady daholo zany hoe io le zavatra efa nataonay ny autoroute ny autorité zany misy Madagasikara io ny autorité malagasy iny raha mifamaritana hoe autoroute raha autoroute dia zao ny autoroute ady gasy io zany misy io ny eto Madagasikara io ny autoroute tika fa aza mitomany madiny Germanie zany zay ny tsy azoko aminareo izy fa zao fotsiny fanaovana afikasa na hoe inona ny tena olana eto fa ny olana ilay mpanohatra mpanimba saim-bahoaka dia le olona mitarika misy le Andry Rajoelina mihitsy ny tena ohatrany hoe blocage eto. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nosy miavaka eo amin'ny arena ananany na tanety na andranomasina no sakaty iray amin'ireo toerana mahasarika mpizahatany ao Nosy tora-pasika madio ranomasina tony fahafahana manao plongée indrindra ireo soka-dranomasina karazany 5 izay tena mampiavaka ny Nosy sakaty. Manana arena an-dranomasina sy tora-pasika fa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny arena an-tanety. Manana zavaboary mampiavaka azy ny eto amin'ny Nosy sakaty raha tsy haka fa tsy ireo karazana orkide, ireo zava-maniry eto mitsabo fampiasan'ny olona amin'ny andavanandro ary ireo onko izay isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara.
mazava ny tontolo iainana ny razambe an'ireo mponina teto amin'ny nosy Sakaty izay efa teto hatramin'ny taona 320 nanohy izany ireo taranany taty aoriana ary tsy nianona tamin'ny fiarovana fa namboly karazan-kazo samihafa ihany koa. Nanatevina izay ezaka izay ny fijoroan'ny vondron'olona fotony ny taona 770 ka nirindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitazomana ho maitso ny nosy Sakaty ary voaja mandrakandroany. Karaha toanay zao ty mikarakara raha jiaby rehetra zao ty ngovony tanora mihitsy karaha tracteur manonga vongo ty milanja pépinière jiaby mandeha ty mihetsiketsika fonay taniandra zay tsy tafandry tsy tranquille zeny avianay magnano zavatra fatao zavatra jiaby nataonay zavatra fahendriana zavatra ara fivilomagna ara maharitsy lovenjanaka lovenjaka. Eo ny tontolo iainana fa arena mahasarika ny mpizahatany ary avahan'ny nosy Sakaty amin'ireo toeram-pizahatany ao Anosibe ny fahaizan'ny mponina mandray vahiny. Vahoakan'ny nosy Sakaty tia mizara ny kolontsaina sy ny fomba amam-panaony amin'ireo mpizahatany. Raha tsy tanisa afa-tsy ny fomba fandrahoana sakafo, ny fanaon'ireo vehivavy rehefa mikarakara ny taovolo sy ny tarehy sy ny sisa. Kolontsaina sy fomban-tany efa nizato taonany fa mbola voatahiry voaja mandrakandroany. Asa fiveloman'ny mponina eto amin'ny nosy Sakaty ihany koa ny fambolena legioma, voankazo samihafa ary ny volovary izay mahavita taona ho an'ny ankamaroan'ireo mpamboly. Ireo fidiram-bola ireo izay ahafahan'ny mponina mampiana janaka mitsabo raha misy marary. Eto amin'ny nosy Sakaty izay misy sekoly sy toeram-pitsaboana vita vokatry ny fiarametan'ny vahoaka sy ireo malala-tanana tsy mila tambiny. Arena ny olombelona, arena ny tany, arena ny nosy Sakaty ka tokony homendanja ny mponinao. Ny anoizantsika ny fampiaraham-baovao ary mbola makasika ny tontolo baolina kitra hatrany satria mitahaka ny toerana maro samihafa izay misy ny ataontsika hoe ny ambiance ny malagasy dia ity Ambotsoa ihany koa dia anisan'ny faly avanja ny mponina tao aoriana izay fandresen'izay raha antsika kely ny sombiny amin'izay ary.
demi-finale izany voalohany teo amin'ny tantara isika no tantarany sanina no hoe hiditra amin'izany hoe finale izany ary tena hoe ao anatin'ny hafaliana horakoraka ao anatin'ny fankasitrahana tanteraka no iainana sy andraisana an'izany fandresena mihezinesina azony Barea zany nandresany Soudan tamin'ny saray no ohatra ny Bareantsika ary tena hoe nitolona hatramin'ny farany satria fantatsika tsara fa rehefa nahazo karatra mena ifenoaso amin'ny Barea dia miena isa ireo Bareana la teny akanza kanefa sy nampiova ninninina fa natonga antsika tany amin'ny varavarany fandresena izany zany hoe ezaky ny Barea zany dia tena amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo makasitraka Barea androany any dia tokony ho fantatsika ihany koa hoe iza no ifanandrina amin'ny Barea amin'ny lalao famaranana na izany ny Maroc na izany Sénégal satria izy ireo no hiatrika an'izany demi-finale izany tao aorian'ny Barea sy tao aorian'ny Barea Madagasikara sy i Soudan dia mirary soa be dia be ny ekipa antsika tena manoto ny omby tena hoe faly izahay makasitraka ny Barea amin'ny zavatra be da be no mena antsika dia averina any amin'ny TV plus ny antenne ny fitiavana Donisy Varasata mampita an'ireny ambiance ireny tahaka ireny afalian'ny malagasy zany andrasana ny lalao famaranana amin'ny sabotsy ho avy izao endrasantsika izy any tafavoaka aloha zany amin'ny lalao manasadalana eo ny Sénégal sy Maroc rehefa aveo ka aorin'izay vao fantatra izy ny mpifaninana Madagasikara ny sabotsy ho avy izao anatin'izay lalao famaranana ny tranona izay fa manambahiny ihany koa isika eto amin'ny sampany fampalambaovao amin'ity alina ity dia zareo avao amin'ny Fatella miarabana re tompoko. Miarabana re ihany koa. Betsaka nefa mety hoe mahafantatra an'izany école Fatella zany mety nefa mety betsaka ihany koa mety hoe mbola tsy mahafantatra andao resana mahakasika ny école Fatella. Vatel Madagascar, business school international, misehatra amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie. Izy io école internationale zany hoe misy maneran-tany, misy ohatra ny hoe Vatel France, Vatel Suisse, Vatel Maurice dia misy ny Vatel Madagascar. Mitovy ihany amin'ny fampianarana na ny eto Madagasikara na ny ivelany zany hoe tsisy mahasamihafa ny fomba fampianarana, ny diplôme mahazo mitovy daholo ihany na hianatra eto ianao na hianatra any amin'ny Vatel hafa any ivelany. Mari-pahaizana azo avy ao amin'ny Vatel anankiroa, bachelor sy MBA. Dia ny bachelor telo taona ny azahoana azy, ny MBA roa taona aorianan'ny bachelor zany hoe 5 taona raha dia vita hatramin'ny farany izany ilay mpianatra. Ny zavatra tena ianarana ao amin'ny Vatel ny fahaizana mitantana orinasa anankiray. Zany hoe management de l'hôtellerie et du tourisme international. Hofanina zany mpianatra iray ahitantana na anangana orinasa anankiray. Misy mieritreritra hoe école de cuisine Vatel fa any anatin'ny pratika ny mpianatra no manao an'ireny, zany hoe ny pratika izy manao hébergement, manao service en salle, manao cuisine, base na cuisine fa tena misehatra bebe kokoa any amin'ny resaka management hôtelier Vatel. Tena mampiavaka anay angambany Vatel école internationale, zany hoe opportunité internationale, ny diplôme internationaux ary ny stage internationaux. Zay ny tena hoe mampiavaka any Vatel. Izy manao ahoana no afaka ataontsika hoe mianatra ao anatin'ny ao aminareo ary aiza ny toerana mety ahitana ihany koa roviana mety fidirana sy ny maro samihafa. Ny ankizy afaka miditra ao Vatel izay manana baccalauréat rehetra. Zay tsy mifidy série, tsy mifidy taona ihany koa, zany hoe afaka miditra ao aminay rehefa manana baccalauréat dia mipasser les tests de sélection, misy test fidirana ao aminay. Ny rentrée mois de novembre ho avy izao, limité kely ny place, zany hoe 60 étudiants par promotion any ny raisinay. Misy rentrée anankiroa foana Vatel isan-taona, mois de mai sy mois de novembre. Dia les mois de novembre, enfin 60 mois de mai, des 60 ihany koa mois de novembre, zany hoe rehefa clôturer les 60 novembre dia basculer any amin'ny rentrée manaraka indray ilay mpianatra.
dia ny test misy foana sur rendez-vous ny test dia efa misokatra izy izao efa maromaro ihany no nanao test dia ho an'izay hoe mbola vonona niditra amin'ny vatela dia manasa anazy ka date de test ato satria efa somary maromaro ihany no efa nanao test. Inona no tena mety hoe tombony ho an'ny mpianatra tavoaka ao amin'ny vatela zany raha maromarona kokoa oharina amin'ny olona hafa? Ataoko hoe tombony angambany dia le maha école internationale anazy ny diplôme azonao avao tena reconnu mondialement. Ny expérience ihany koa satria any amin'ny stage ny mpianatra manomboka première année izy dia efa tsy maintsy manao stage zany hoe efa manana expérience sahady izy première année. Moa ihany koa misy an'le pratique atao ao am-pianarana mandritra an'le 6 mois de formation iny sady manao pratique no manao théorie. Tena ataoko hoe ampy tsara ny bagage ny mpianatra anankiray ahafahany miditra eo amin'ny tontolon'ny asa rehefa vita ny fianarana. Misy ihany koa ny varavarana misokatra karakarainareo manahoana indray mahakasika an'izay? Ie, misy ny atao hoe journée porte ouverte amin'ny sabotsy ho avy izao. Io journée porte ouverte io zany dia andro anankiray ahafahan'ny olon-drehetra mandeha mitsidika ny campus manontany fanontaniana ho an'ireo izay maniry te hahafantatra bebe kokoa momba ny vatela, mijery mivantana, miresadresaka miaraka amin'ireo tompon'andraikitra sy miaraka amin'ny mpianatra ihany koa. Dia amin'io varavarana misokatra io misy ny kilalao maro samihafa sy loka maro samihafa azon'ny olona mba ahafahany ihany koa zany ataontsika hoe mahafantatra ny vatela amin'ny endriny hafa kely. Dia manasa ny olona rehetra, antsika rehetra izay maniry ahafantatra bebe kokoa momba ny vatela sy ireo mbola tsy mahafantatra mihitsy fa amin'io zany fotoana mola izy entrée gratuite zany hoe memem-pona ny fidirana dia afaka tonga maro. Taro fanentanana fohy ho an'ny mpijery antsika na ho an'ireo hianatra izany na ho an'ireo izay tsidika an'izay fandaharam-potoana no lazainareo toy izay? Fanentanana fohy ngamba manasa anareo rehetra izay mbola tsy mahafantatra ny vatela nefa maniry ny hafantatra hoe inona ny ataon'izany vatela zany aiza misy amin'ny vatela ohatra ny ahoana ny campus ny vatela sy ny zavatra ataon'ny mpianatra sy ny ohatran'izany dia manasa anareo ho avy tongava maro amin'ny le 30 ho avy izao zany hoe amin'ny sabotsy ho avy izao fa fotoana anankiray ahafahanareo mifanerasera amin'ny mpianatra vatela sy ny responsable rehetra ahafantaranareo anay io dia tongava maro. Mankasitraka ary anareo miravavy tonga teto amin'ny fampiarahana-baovao tondran'izay vaovao mankasika ny vatela izay. Toetrany kosintsika tao anatin'ny fampiarahana-baovao ny verina indray ny olona ny fahatapahan-drano amin'ny fokotany Ambohitsoa amin'izao 3 andro izao no tsy nandeha ny rano. Misy ny fanamoarana fantsona ao Mandroseza ka mahatonga ity fokotany ity voakasika ny fahatapahana raha ny loharano am-baovao. Iverina amin'ilony kosa ny fandeharan'ny rano manomboka androany zany raha ny fanazavana tery ny Eliza Herman. 3 andro izay no tsy nisy rano toetsy amin'ny fokotany Ivanja Ambohitsoa. Efa mijaly amin'ny fanangonan-drano ny fanimponina amin'ny andavanandro. Manodidina ny amin'ny iray maraina eo mantsy ny fandehanan'ny rano amin'ny andavanandro. Efa lasa fahazarana ho animponina ny miaritory manangona rano, indrindra ho an'ireo tsy manana fidiran-drano ao an-trano ka voatery milahatra rano eny amin'ny borna fontaine. Efa ela moa ny mponina no nitaraina momba ny olana ny rano ity, saingy tsy misy vahaolana hatramin'izao. Tsy maharaka ny mponina ety an-toerana ihany koa ny bambonina napetraka raha ny fitarainan'ny mponina. Iverina manomboka hariva ny rano ety amin'ny fokotany Ambohitsoa raha toa ka tapaka nandritra ny 3 andro izay. Ny fanamboarana fantsona tao Mandroseza no natonga ny fahatapahana hoy ny tompon'andraikitra. Amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ny tranombarotra Chandarana dia manome tolotra miavaka ho an'ireo ray aman-dreny mikarakara ny fidiran'ny mpianatra fitaovana tsara kalitao sady amin'ny vidiny mirary tokoa no atolotra ny Chandarana ho an'ireo mpanjifa mba hiatrehana ny fianarana. Eo ihany koa ny fitaovana sy ny taratasy maro karazana fampiasa any anaty birao ho an'ireo mpanjifa tonga eny amin'ny tranombarotra Chandarana ka manjifa mihoatra ny 5 alina sy 1 hetsy ariary dia mandray anjara amin'ilay tombola lehibe azahoana loka maro. Tahina Rakoto Malala Ambintsoa Nandriana Prod Plus. Araka ny hitantsika androany dia ty amin'ny Chandarana Tanjombato indray misy antsika amin'ity andro anio ity Chandarana dia société de distribution fourniture de bureau fourniture scolaire
inona daholo moa zahatra midy amin'izay fourniture de bureau fourniture scolaire satria misy marque ao anatin' zay fa tsy akory ny tonga de mpambaray be misy ny marque Delia misy ny Coresia misy ny Paperline misy ny A1 misy ny Mondia misy 2000 bleu izay zavatra amidy aty amin'ny Sandarana ho an'ny fitaovana birao satria raha mampampy ny resahako teo misy ihany koa ny cahier zay akatoko fidiran'ny mpianatra moa tsika misy ny cahier premier plus misy ny gladiateur misy ny France zay natao amin'ny fahefa mividy rehetra satria manana safidy ireo ray aman-dreny rehefa mividy zavatra aty amin'ny Sandarana botika détail no manao an'ireo asa groupe ho an'ireo orinasa zay manao an'izay ho an'ny eto Tanjombato dia ho an'ny eny Akorondrano misy ireo ray aman-dreny afaka manjifa ihany koa tsy hoe asa groupe ihany fa misy ireo ray aman-dreny zay manjifa mivantany aty aminay manjifa fitaovan'ny mpianatra mihoatra 150 000 ariary ianao dia mandray anjara amin'ilay tombola karakarainay ho an'ny eto Tanjombato sy eny Akorondrano dia misy loka azo amin'izy io ny loka azo moa zay efa fantatsika hoe écolage anatin'ny herintaona ho ana mpianatra eo ihany koa ny bondasa mifarana amin'ny 15 septambra zao izay zavatra izay ho an'ireo ray aman-dreny mividy sy manjifa au canton zay fa ny asa groupe moa zany dia efa zavatra hafa zay ny tsara mariana zazavaina amintsika mpijery ny tokantrano mivarotra ny mobilier de bureau ihany koa ny Sandarana ary manao ny verrerie ahitantsika marque Luminarka sy ny Arcopal dia Sandarana dia manao an'ireo PPN ihany koa satria tsy voatery zay zavatra ny teneny hoe fourniture de bureau scolaire zay ihany koa ny atao fa misy PPN ihany koa mivarotra ny sardine Atlantique izahay dia eo ihany koa ny lapsi premier zay ao anatin'ny atao PPN misy ihany koa ny fitaovana ho an'ireo quincaillerie Sandarana dia manana botika anankiefatra eto Tanjombato moa tsika ho an'io eto amin'ny Copark eo ihany koa ny Sandarana eny Akorondrano amin'ny Tana 2000 ny Sandarana manao ny grossiste indray dia Sandarana Analakely dia ny Sandarana Tsaralalàna mirary dia mirary ny vidiny entana rehetrarehetra izay hitanao atao amin'ny Sandarana dia manasa ny rehetrarehetra hitsidika ny botika Sandarana izay akaiky sy mahazatra anao. Horantsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Olona misy adimlahy saika nanodikodina fiara lehibe iray nitondra conteneur feno pièce moto milanja 20 taonina no voasambotra ny Gendarmerie-Pyrénéenne avy ao amin'ny sampana fikarohana Adieloka Bevava eto Masina ny sabotsy 13 aogositra lasa teo. Fiara camion vao nivoaka tao amin'ny saika-natsambo ny Tomasina hiakatra any Antananarivo io saika nisy anodikodina sy angalatra io nientina tao anatiny. Nitondra larana hafa ilay camion rehefa naka ny conteneur tao anaty Seranatsambo saingy novana hafa ny laharana rehefa nivoaka ny seranana ka nahazo ny lalam-pirenena faharoa. Teo am-pikasana amaky ilay conteneur tao Antanandava ireo olona misy 5 ireo no voasambotra ny zandary ka mpamily ilay fiara ihany iray amin'izy ireo. Amin'ny sabotsy alina dia nahazo ankim-baovao teto anivon'ny sampam-pikarohana Adieloka Bevava Tomasina fa nisy camion nitondra entana avy any Amporo saika ahodiny zareo ka rehefa zany dia nandefa gendarme manao fanamiana civil hijeran'izany loharanom-baovao zany ary tamin'ny alina io ihany dia iny tokoa fa nisy camion anankiray nivily lalana nakaty amin'ny stadium Barika 10 ary nakaty Salazamay saika naterana an'ireo entana alatra reo efa saika mahaky an'ilay camion moa izy mbola misy plan no tratran'ny gendarme avy ato amin'ny sampam-pikarohana Adieloka Bevava mbola tsy vakany camion fa voasambotra kosa reo olona saika hanao izany asa ratsy zany io entana io dia entana tokony andeha Antananarivo any Niozimada ary pièce-na moto ny ao anatin'io izay milanja 22 tonnes. Ny transitaire zany izay namoaka ny entana dia nieritreritra fa efa any Antananarivo entana io dia efa ny gendarme miantso anazy zany zay vao niantso ny tompony entana ihany koa. Ity camion ity zany io numéro hita eo io dia tsy numéro n'io camion io fa numéro na camion hafa fa ny tena numéro n'io camion io dia amin'ny carte grise manokana zay efa dia apelatananay. Lanonam-pitsarana manetsiketsika no nitanterahana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Morombe androany dia ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy nitonia papano lalàna vaovao. Nitanjona dia ny fametrahana ny tany tandalàna indrindra fametrahana ihany koa fitsarana marana ary faradefarana fitsarana izay mahakaiky ny vahoaka. Raha nameraka azy zay sanatria koa hoe tsy nahavita ilay taloha fa voatendry amin'ny andraikitra
hafa le taloha dia izy ndraiky koa zany no tonia mpanolana vaovao ataontsika izy no tsara marina fa efa tonia mpanolana tao amin'ny fitsarana mbaratoko voalohany ampanihy ary efa tany akazo ao ihany koa zany hoe efa olona zatra nanatanteraka ny tiasa ty distrika roa Sokajina ho faritra mafana amin'ny lafiny tsy fandripahalemana toy ny Tapadoa sy ny vonin'olona matetika ny distrika ny Manja ao amin'ny faritra Menabe sy ny distrika ny Morombe faritra Atsimondrefana ho atao vaindo andraraha manokana amin'izao ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandripahalemana ao amin'ny distrika ny Manja sy distrika ny Morombe izay samy eo ambany fifehezan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Morombe ny fandripahalema igny novaindo andraraha satria matetitetiky ny misy any Tapatapadoa vonin'olona matetika agnaty district voalohany zay manandraraha rehetra amin'ny fitsarana malalaka midanadana ny varavaran'ny couronne sy le procureur raha hitoroka dia mandalova ana fitarana mandalova fa ka mandalo mpijirika na mandalo manelanela fa maro raha simba amin'izay sady mandoto fitsarana dia mety handotonao misokatra ho an'olona rehetra amin'ny fakan-kevitra sy fanontaniana eny fa hatramin'ny fitoriana ny fitsarana eto Morombe ary tsy tokony isatahorana ka tsy ilana mpanelanelana atahorana izy io fa natao antonona zay ny fa matetika moa tsika hoe raha procureur na président na juge dia fa atahorana zay fa mampigadra io non tsy zay fa filana hevitra ihany koa izy zareo mpanabe ohatra ny mpanabe rehetrarehetra ihany koa izy zareo arafa politika panjakana mihitsy hoe fitsarana manatona vahoaka porofo fitsarana maromaro zao no mety ho sokafana ato ato ny lalana efa vita dia eo amin'ny EPP itose zay tena nampahangiry firy ny olona zay tena hoe nampitaraina ny olona efa vita tsakasandavana izy amin'izao fotoana zao efa azo ny tomobile andehanana ihany koa ny fanamboaran-dalana dia maro dia maro satria maro ireo pavena atao resoflazy ohatra ny hitantsika eto tapony tosy zao eto ny fanombohana dia farana ny andotanjana rehetrarehetra andalo ambody fasika andalo ambom-paraksy ny rehetrarehetra zay zao ny eritreritry ny commune tao satria mba ho tsinjovana mba tsy asombandro lalanareo ho lasa ngeza be ao rinao nasa fampantsona atao rinao ngamba dia resaka jiro somary azavaina kely ndray ny tanàna iverina zay jerana jiro maty manerana amin'ny poto dia metaka jiro manerana ny tanàna ihany koa zay ny etsika manaraka ho ataon'ny be ny tanàna atao rina kely ato mbola iverenantsika hatrany ny vaovao mahakasika ny barea satria dia mbola ho anatin'ny hafaliana tanteraka ny malagasy rehetra sy ny eto Antananarivo ihany fa ny any amin'ny faritra ihany koa ary ho arahintsika ihany koa izay ambiance any amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara izay atao reny fandresena azontsika nanoloana ny soton teo iny
toy ireny toy izao hitantsika zao moa zany ny hafalin'ny malagasy rehetra manerana ny faritra taoriny ny fandesena rainy ohatra azontsika nanolona ny Soudan iny ary dia elasantsika moa zany mazava ho azy ny lalao manasadalany Maroc sy ny Senegal rehefa avy eo afahatsika mahafantatra ny ataontsika hoe eonatsika amin'ny lalao famaranana ny sabotsy ho avy izao tahaka izao ihany koa ny Ane Thomas nahitatsika amin'ny sary izao sisisy ireo faritra maro samihafa samitona zay ambiance izay io arahantsika iny Ane Thomas. Isorana trano ny vahoaka malagasy manderana nosy nanohana ny Barea Madagasikara moa zany tao anatin'iny lalao iny irahina dia nitondran'ny Madagasikara ny amboara mody eto an-toerana zany amin'ny sabotsy ho avy izao anatin'izay lalao famarana ny tranona izay fa zao kositsika dia anaraka ny voambolana no arahintsika izao. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika amin'ity androany ity. Foizina no hoe foizina dia azo sokajiana ho mpamary toetra ilazana olona saripo zany hoe mora tezitra na kizitina. Raha amin'ny fiteny frantsay dia ny hoe irritable na koa hoe coléreux no mitovy hevitra aminy. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, mila tony rehefa miresaka aminy fa mora foizina izy ka sao anahirana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, aza dia foizina loatra fa sao sanatria azo aretiny hoe ianao. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'izay ty voambolana hoe foizina ity araka ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Arahintsika izao ny eo arahoe. Mazoto mianatra ireny ankizy miaraka amin'ny cahier Premier Plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable Premier Plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, Oanilanao. N'oltra ho anao. Moteur, action. Toto dia iverina tanàna zao dia zao. Fa misy inona? Misy filahino tapaka ao. Inona? Gaga raikitra ihany? Natao androany zany. Zao ange zany. Tena zao dia zao ny atao. Dokotera zany tsy nakarainy zaza. Tena milay kosa misy tonga dia misy balina zany ao. Balinona fa dia zavatra problema be samby dia ianao koa raha mbola manany ihany. Sao dia zao angatao dia andao iverina any. Problème fa inona problème amin'izany ko olona mety afaty olona ina ohatry zango. Mafaty olona raha angaty dokotera zany nalaina. Zay efa teneko hoe rain-jaza ho alaina fa za makamaka dokotera zany. Dia ndao tonga dia atao dia tena any amin'ray. Rasa talahoana. Fa tsy androany ve le izy tokony hisy balina zany tokony efa malina reo ny teny anay an'izany. Samy vita fitaina to. Vita fitaina to balina. Ianao ve mitapy? Mitapy ahoana tsy mitapy zany a? Fa tsy fanga zany tsy aniny. Inona? Didipotrako. Didipotra inona? Didipotra misy hoe fanapahana soavana dia asoavan-jaza dia hoanina amin'ny akondro. Dia hoe tapa-kevitra ihany zany nareo. Dao ary filahino tapaka ho any hitanao leo amin'ilay poto leo mitorina ohatry ao mba akaikaiky ny trano barabasy ao. Mihetsiketsika ohatry amin'ny tany eo io tapaka io fil io. Dia io tapaka miala ray manontolo miaraka amin'ilay poto eo dia inona ny atao dia mety andorana olona eo. Ve ka ianao tsy miteny hoe fil lisy fa ianao zavatra hafa teneninao. Dao zao tonga dia ianao a dana teneny lohany ao amin'ny barabasy rehetrarehetra. Miverena aloha dia mitena barabasy za antso jirama.
ianao ny antsirama za miato tsiramaso zareo zany any ambony any naty ambony aty de zay olona rehetra tonga any tenena zay mandalo ka mahita tapakito tonga de any eo izay mitambatra vato izay misaraka fasika tsara ny miara-mientana rehefa misy zavatra mitranga hahatratrarana ny tanjona iraisana coupé dans la boîte zany metrahako ny veloma amintsika rehetra zay tompoko lasy tomboko vavy tondra ratsongadina kosa igracia andria tsy toerina fa mbola eo amin'izay fandresentsika tamin'ny lalao manasadalina andetrana izay dia nisy ny réaction nataon'ny mpanazatra an'ireo barea ka andeha ary ho jerentsika izay réaction izay. Alors coach, félicitations, c'est historique ce que vous venez de réaliser. Comment vous vous sentez après cette qualif pour la finale? C'est incroyable, ça n'arrive pas à réaliser, c'est incroyable, c'est magnifique ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est incroyable, mais je suis fier vraiment de mes joueurs. Ils ont beaucoup de tempérament et de caractère pour défendre nos couleurs. C'était difficile de jouer le match à 10, à 20 minutes de la fin. Donc presque à 50 minutes, on a joué à 10. Mais après, c'est nous-mêmes qui avons marqué le but. C'est ça c'est le football. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est incroyable, j'arrive pas à trouver le mot juste pour dire ce que je ressens maintenant. C'est magnifique, donc c'est incroyable. Je ne sais pas, mais bravo aux joueurs. Voilà, c'est ça. Izay ny mahakasika an'iny fa tanjon'ny fitsidiana arakasana voyage d'étude ny jerena mivatana sy ampiarina ny zavatra nianarana fa tsy mijanona amin'ny teoria na soratra sy resaka ao an-dakilasy fotsiny isan'izany ireto mpianatra lalàna taona fahatelo avy amin'ny université any Toamasina izay tonga nitsidika toerana maro teto Antananarivo ho fanamafisana ny fianarana izy ireo. Prod plus no mitatra antsika ny andin'izay. Tonga nitsidika ny lampany anteny Merandolona ireo mpianatra lalàna taona fahatelo avy amin'ny universitény Toamasina nandritra ny voyage d'étude ny alakamisy taraiky amby 20 aogositra teto Antananarivo. Ny tanjon'izy ireo dia mba ampitombo sy anitatra fahalalàna satria ny anteny Merandolona dia mpanao lalàna sy mpifidy lalàna ary akoatrany tao amin'ny anteny Merandolona ihany koa dia nitsidika ny Foibe TV+ Madagasikara teto ivanja Ambohitsoa ihany koa izy ireo nandritra izany. Natao moa dia nijery sy nanadiady mikasika ny momba ny TV+ Madagasikara satria tsy afa-misaraka ny hainao manjery sy ny lalàna noho izy fitaovana fampitana ary nijery manokana mikasika ny lalàna mifehy ny hainao manjery izy ireo. Tanjona tamin'ity voyage d'étude ity ny hijerena mivantana sy ampiarana ny zavatra nianarana fa tsy hoe mijanona ho teoria fotsiny ihany. Dia insongadina iny no entintsika mamarana ny fahapalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitraka antsika naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.